efa ndresaka n'izay fiomanana ao amin'ny fanadinam-panjakana CEP eo amin'ny rapitso izay ihany isika ny vatana na ihany koa ny saina dia ilaina ny fanomezana azy ny toromarika samy hafa entina hiatrehana n'izany fanadinam-panjakana izany manampy betsaka azy ireo anatin'izany moa ny ray aman-dreny amin'ny fanomezana torohevitra samy hafa ny mpitsabo ihany koa dia manana ny ambarany mahakasika ireo torohevitra ireo. Ny sakafo tokony hohanina dia ny sakafo fandanja tsara zany misy karazany rehetra mianatra an'izany ny ankizy misy an'le tokony hisy zany ny karazany rehetra amin'ny sakafo zany ny fandroenana anatin'izany ny hena sy ny voamaina isan-karazany ny hery fiarovana ao anatin'izany ny anana sy ny voankazo tinana-maitso ny hery fitanakafanana moatsika ny farinina ny lafarinina zany ny vary sy sisa ao anatin'izany daholo dia misy tokony misotro rano amin'ny tony koa amin'ny ankapobeny zany dia zay eo hoan'le anao fanadinana ny ankizy sy ny fianakaviana ray manontolo zany no samy mandray anjaran'izay fanomanana fanadinana izay. Voalohany ho an'ny fianakaviana ray manontolo dia ny zanakitsika io mila filaminana-tsaina zany tsy tokony hisy tabataba famamona matetika fifamalin'ny fianakaviana ao anatin'izany zavatra zany. Ho an'ny rehetra ny ankizy koa dia fotoana izao tsy tokony hoe izy toy zany fa entatory be loatra zany miaro tory be loatra nefa nefa kaiky ny fanadinana tokony mampitoromaso tsara ny ankizy ary rehefa fotoana fanadinana iny dia tsy tokony hiaro tory be ny alina iny tsy tokony hovizaka be ary tokony mandeha alobe dia tsy mirotoroto amin'ny fotoana iny dia rehefa maraina zany tokony mba misakafo kely fa tsy vitan'le hoe misy mampo le hoe mihinana kafe kely fotsiny na dite kely fotsiny na mofo kely fotsiny fa alao mba misakafo maraina amin'iny dia amin'ny atoandro koa tsy manao voky be loatra raha ohatra mbola satria ny manam-parivana azy ny fanadinana fa misakafo antoniny koa amin'ny atoandro mba tsy voky be loatra ka manjary rendriky ny toromaso fandevonan-kanina fotsiny amin'ny atoandro ny ankizy zay amin'ny ankapobeny zany. Tsy tokony misy koa zao fotoana vitsivitsy zao tsy tokony misy tso zany zavatra atao mandreraka be loatra ohatra hoe zao mbola anao final na baolina ny ankizy na mbola andeha voyage lavitra dia makany ambanivohitra amin'izao vanim-potoana faraparan'ny fanadinana zao